أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلنتنم ناتني أرابا وارتكريتا بناركت ستابكا نفيت لافتن TVM أمني زوم رينني على تسنيني إزوم manaraka an'izany dia tsy mitsaratra ny tenanay midera ny Allah subhanahu wa ta'ala ary mandefa tsodrano sy fandriampahalemana ho amin'ny mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallama sy ireo mpanaradia azy ireo rehetra izay nanaraka ny sorodarany mandra-patongavany andro farany. Raha lasana mbavy anatin'ny finoana Islam tafiditra tanteraka ao anatin'ny folo andro farany amin'ny volana Ramadany ny mpino Islam rehetra amin'izao fotoana izay resadresantsika izao. Ny folo andro farany amin'ny volana Ramadany dia ao misy ilay antsoina hoe al-itq min an-niran, ny fanavotana manokana mba tsy ho isan'ireo vahoaka makany amin'ny afobe. Fa insha Allah sika rehetra mba ho isan'ireo vahoaka makany amin'ny paradisa isika rehetra insha Allah. Raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam fantaro fa ny volana Ramadany dia volana ny fandresena. Volana Ramadany fandresena mivantana na arabatana izany na arapanahy dia fandresena avokoa izany volana Ramadany izany. Raha arabatana hita dia tao anatin'ny volana Ramadany no nandreseny ireo mpino Islamo fandresena voalohany rehefa mifanatrika ireo mpino sy ireo mpikomy tamin'ny adimasina antsoina hoe Badr ka nandresy ireo mpino Islam tamin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana Ramadany izany. Ary mbola tao anatin'ny volana Ramadany ihany koa no azo ilay fandresena lehibe dia ny fahazonany ny tanànan'ny Makka na ilay antsoina hoe Fath Makka. Ary ny volana Ramadany ireo ady masina rehetra izay nataon'ny mpino Islam nataoriana ny fandresena azon'ny mpaminany taty aoriana aza dia nivoaka mpandresy avokoa izy ireo. Zany hoe ny volana Ramadany dia volana fandresena na mivantana, zany hoe mivantana arabatana eny ihany koa na arapanahy. Ny arapanahy moa dia fandresenao anireo karazana toetra ratsy sy ny fanahy ratsy ary ny fahazarany ratsy izay mety nataonao nandritran'izany talohan'ny volana Ramadany zany. Mety zatra anao nandengalenga rehefa vita Ramadany dia afaka anao resinao le fanahy na ihany koa le sitrapo maneraka anao mandenga. Talohan'ny volana Ramadany ianao mety tia mandeha mamonjy an'ireny karazana boîte de nuit ireny, fa vita ny volana Ramadany ny alanao tanteraka izany boîte de nuit izany. Talohan'ny volana Ramadany mety mpifoka sigara ianao tsy maty afo, vita ny volana Ramadany alhamdulillah afaka tao anatin'izany sigara izany ianao. Tao anatin'ny talohan'ny volana Ramadany mety mpisotro toaka anao, mpanao ny tsirariny ianao, fa vita ny volana Ramadany dia niala ao anatin'izany fanaovana tsirariny sy ny fanaovana asa ratsy izany. Midika izany fa ny volana Ramadany dia volan'ny fandresena na arabatana mibaribary zany na arapanahy izay mety tsy tsapan'ny olo-kafa fa ianao tompony no mety ahatsapa an'izany rehetra zany. Zay indrindra mahatonga antsika amin'ity androany ity dia iresaka antsoina hoe fanantenana. Ny fanantenana re dia miainga avy amin'ny fahaizanao fa ny volana Ramadany dia volana ny fandresena. Eto zao dia miteny ho an'olona izay fikiriny na voatazona amin'izany resaka sigara izany. Manana fanantenana ianao, fa vitanao ny tazona ny tenanao nandritra ny 30 andro tsy nifoka sigara dia vita ny volana Ramadany manana fanantenanao fa afaka amin'ny sigara io raha tena vonina hiala sy hiova amin'izany zavatra izany. Ho anao zay tena mpisotro toaka, vitanao nandritra ny 30 andro ny tazona ny tenanao, namolaka ny sitraponao, niala amin'ny fahazarany ratsinao, tsy nisotro toaka anao. Fa maninona rehefa vita volana Ramadany tsy manana fanantenana ianao mba ahavita an'izany na hiala amin'izany zavatra izany.
tadio tsara raha lasana bavy ao anatin'ny finoana islam fa ny fiainganao na zotom-ponao de miainga amin'ny fanantenana zay ao anatin'ny fonao. Iza ny nanam-po fa ahavita anangana trano lehibe ny olona anankiray raha tsy fanantenana zay tao aminy fa vitako manangana an'io, zay vao izy nanomboka ny asa de voatsangana ny zany trano lehibe zany. Iza tamin'ireo dokotera nasany riska nanao fandidina ny olona anankiray raha tsy fanantenana tao anatin'ny fony fa hoe vitako miassurer an'io, vitako manao ny fandidina io, ka ny riska izy tamin'izay fotoan'izay tafavoaka izy tamin'ilay fandidina. Ka ho anao ihany koa te hiala amin'izany zavatra ratsy zay fanaonao zany. Manana fanantenana ianao ary mirisia anao hiala amin'izany zavatra izany. Ajanona avokoa ny lalina zay mety mitondra anao makany amin'ny fahazaran-dratsy dia afaka avy hatrany ianao amin'izay fotoana izay. Ny fahazaran-dratsy dia izy io niainga tamin'ny fiandohany tany dia indray mandeha nanao azy dia lasa indroa, lasa intelo, lasa impolo, lasa tsy afaka aminao tsony zany zavatra zany. Ohatra amin'izany ny sigara. Ny olona anankiray dia niatomboka tamin'ny fangalarana an'izany sigarana izany. Irany ray aman-dreny izy andana mandrehitra ty sigara ty dia lasa izy manomboka mangalangalatra indray mandeha, indroa, matetika amin'ny farany izy tsy tafiala tsony tamin'izany sigara izany. Ka ny fialana aminy dia ohatr'izay ihany koa manomboka ahena le fifohana sigara. Ary indrindraindrindra amin'ity volana Ramadan ty no tena fanalanao an'izany zavatra zany. Matetika moa tena zany tsy hoe manome tsiny ny olona mpifoka sigara fa tadio tsara fa ny finoana islam no resahantsika eto, ka ny finoana islam dia mandrara tanteraka an'izany fifohana sigara izany. Mandrara tanteraka an'izany tsy azonao atao satria mampidi-doza ho an'ny vatanao, mampidi-doza ho anao sy ho an'olona manodidina anao raha sindraka ao an-trano anao no mifoka an'izany. Manaparitaka karazana mikroba sy ny tariny anao amin'izay fotoana izay ka tsy azonao atao izany. Ka mivonona ianao, manana fanantenana anao fa hiala ao anatin'izany fahazarana mifoka sigara izany. Tsy vita famandany vola zay tokony ho gote ho an'ny zanakao fa mbola mampiditra aretina aminao ary mety miafara amin'ny fahafatesana raha tsy mahay tsara anao amin'izay fotoana izay. Ka ho antsika aza kivy ianao manana fanantenana fa rehefa tena vonona anao hiala amin'izany fahazaran-dratsy zany dia tafiala anao amin'izay fotoana izay. Fa amin'ity androany ity raha lasana bavy anatin'ny fonona islam, ny fanantenana zay tokony hanana ny mpino islam anankiray dia fanantenana hoe famelan-keloka ho azony amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Satria nahoana? Satria ny volana Ramadan dia volana ny fanantenana, volana fialana amin'ny fahazaran-dratsy. Ao anatin'izany volana Ramadan zany no miandrahandra fatratra anao an'ilay famelan-keloka lehibe zay atsipony Allah subhanahu wa ta'ala mandritra an'izany volana Ramadan zany. Raha mahalala fa ny volana Ramadan araka efa fantantsika matetika fa mizara anankitelo. Voalohany dia famindram-po, ny faharoa dia famelan-keloka ary ny fahatelo dia fanavotana mba tsy ho isan'ny vahoakany afobe. Ka tsika zao tafiditra ao anatin'ilay fahatelo, fanavotana manokana mba tsy ho vahoakany afobe, dia aoka anao hiezaka amin'izay fotoan'izay. Ninona ny fahotana zay vitanao. Ny tenako miteny zao dia manana fahotana, ianao miaino dia manana fahotana, isika rehetra dia taranaky Adama, satria zay le voateny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe kullu ibn Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ny taranaky Adama rehetra dia panota, fa ny panota tsara indrindra dia ilay mahatsapa tena ny fadisoka ny roso tamin'ny fibebana teo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Ka zay indrindra no antony iresantsika amin'ity androany ity. Ninona fahotana zay vitanao, mety efa tafamon'olona anao, tafangalatra, tafijangajanga, nisotro toka, nanao ny tsy mety rehetra, fa azadino, azakivy ianao, ary azakivy ianao ninona fahotana zay vitanao. Fa raha vonona anao hibebaka manoloana ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia ho voafafa izany rehetra zany. Tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia misy ireo olona izay efa nandefa mbelona ny zanany vavy
nisy efa zava-pisotro mihitsy nitoka, misy efa mpijangajanga, efa mpamon'olona, mpanakandalana, mpanendaka, mpandrava ny asany. Fa rehefa tonga ny finoana islam de tonga teo anatrehany mpaminany sallallahu alaihi wasallam izy ireo, ka niteny izy ireo ry mpaminany, zay te hiditra ao anatin'izany finoana islam zany, saingy zavatra anankiray manakana anay dia ny fahotana be efa vitanay teo amin'ny fiainanay. Rehefa niteny an'izany izy ireo teo manoloana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam de tsy nahita ambaliny impaminany, ka taorina kelin'izay dia nilatsaka ilay andiny masina avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, ka niteny tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Tenena amin'izy ireo Muhammad, anireo mpanompoka izay nanao tsinitsinina ny vatateny tamin'ny alalan'ny fahotana ngeza sy lehibe izay vitany, aza mba kivy manoloana ny famindrampony Allah subhanahu wa ta'ala, satria izy Allah subhanahu wa ta'ala no mpamela ny eloka rehetra. Ninona eloka izay vitanao de izy tompo zanahary de mamela ny elo, aza kivy ianao. Ary ao anatin'izany volana Ramadan izany no amahany Allah subhanahu wa ta'ala hamafany an'izany fahotananao zany, fa kosa fepetra mipetraka metezanao mpibebaka manitre tena, aza manambony tena intsony ianao taorian'ny fahotana rehetra zay vitanao, fa mibebanao, mitalao anao amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, fa isaky ny alina amin'ny volana Ramadan de manala olona zay hoe ao anaty lista ny afo be, esorony zany lista zany makany amin'ny paradisa ianao rehefa aveo. Voamarina izany zavatra zany amin'ny alalan'ny hadithy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe walillahi untaqa'u minan nar fi Ramadan wa dhalika kulla layla. Ary tompo Allah subhanahu wa ta'ala ni manana lista na manala lista n'ireo olona zay hoany amin'ny afo be ka ho alefany any amin'ny paradisa, ary zany dia isaky ny alina ny volana Ramadan hanaovany tompo Allah subhanahu wa ta'ala zany. Ka raha voninanao amin'ity androany ity dia aoka anao ifikitra amin'ny fibebana, ifikitra amin'ny fangatam-pamelana amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, fa zao dia miteny anao dia ho voavela ny elokao. Ary rehefa voavela ny elokao dia mahatsaro fa sambatra zany ianao, na dia tsy vola aman-karena aza eo ampelantananao. Fa ny fahasambarany tsy le vola aman-karena eo ampelantanany, fa fahasambarany fanahy no fahasambarany olombelona anankiray. Na dia manan-karena ary ianao fa mijaly ara-panahy dia tsy sambatra anao amin'izay fotoana izay, fa raha mahanitra aza ianao fa sambatra ara-panahy ianao dia sambatra anao amin'izay fotoana izay. Ary valisoan'izany dia lehibe tsy tokony tsy forona eo anatrehany tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Da ty tsara fa raha tsy vonona ianao hiditra ao anatin'ny fibebana sy angatam-pamelana amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny ty volana Ramadan ty, de fantaro fa ianao le tafiditra ao anatin'ilay tenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe khaba wa khasira kullu man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu dhanbu. Dia nenina sy fatiantoka lehibe ho an'olona anankiray zay nahatratra ny volana Ramadan nefa de tsy voavela izany eloka an'izany olona izany. Ka miangavy ianao, miangavy ny tenako mba hanolo tena ho an'i Allah subhanahu wa ta'ala, ary manana fanantenana, fa izay no motera manosika anao handeha hibebaka eo anatrehany Allah. Tadidio avokoa ny fahotana zay vitanao hatramin'izay, tadidio avokoa ireo fahotana na ireo hadisona zay vitanao, mety efa nanao zavatra tsy rariny anao teo amin'ny fiarahamonina zay nisy anao, tsy rariny teo amin'ny vatatenanao, teo anivon'ny fianakavianao, fa ndana mifona amin'izy ireny dia ndana mifona amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, ary da toloro an'i Allah subhanahu wa ta'ala irery any ny fibebanao sy ny fanahinao, fa ho avitra ianao ary ho anisan'ireo olona sambatra hiadana sy ho finaritra ianao amin'izay fotoana izay. Tsy misy tsony ny asa saina, tsy misy tsony ireo karazana zavatra mety manahira-tsainanao na mampiasa lohanao, fa efa madio anao mivoaka ao anatin'ny volana Ramadan, madio ny takelaka zay fanoratana anireo asa ratsy zay vitanao, voafafa avokoa, voagoma avokoa ny asa ratsy izay vitanao,
fa ny asa soa kosa miampy ary mety ho avadika ny Allah subhanahu wa ta'ala ireo asa ratsy vitanao aza ho avadiny ho asa soa mihitsy raha tena tamin'ny fo madio ny fibebana zay nataonao any Allah subhanahu wa ta'ala tamin'izay fotoana izay. Zay ngamba ny raha lasana bavy atao anatin'ny finoana islam ny fandarantsika tamin'ity androany ity ka isorako anao nanaraka an'izany hatrany ampiandohany ka hatramin'izao fiafaran'izao ny tenako dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.